avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni Vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovò. Nanao ny fihetsiketsehana ny mpianatra mpitsabo teto Andrenivohitra androany. Nanao dia be ampilaminana ny kasay azo ny ministeran'ny fahasalamana teny Amboda izy ireo, saingy toy ny mahazatra ny revidrevitra ny bomba mandatsy Dranomaso. Navita dinga andava ny tolom-bahoaka raha ny zava-misy tao anatin'izay 4 andro iray. Eo anatrehan'izay alany andro amin'ny famonoana afo fa tsy izay ason'ny firenena no ataony Andry Rajoelina. Miroso amin'ny fitokonana faobe ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Nanomboka tamin'ity androany ity araka ny fanambarana nataon'ny sendika ny maraina teo. Fandeha mety-saina sy fialana bala ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Seny Omaly ho ny mpanao politika androany. Amin'ny mpanao politika izay nanamafy fa ny arabe ny fahaleovantena no ilain'ny vahoaka hitondrany ny fanohikeviny amin'izao fotoana izao. Teratany Europiana miisa 3 avy amina ONG iray ahitana teratany frantsay miisa 2 no voasambotra ny fitondrana miaramila tao Burkina Faso. Izy ireo izay voalaza ho pitsikilo manangona ny vaovao saripady mikasika ny fitondrana miaramila ny antoerany. Ny Antsy Cyprien-zay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-ba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arahaba tomy kilasy tongivavy manasa anao ihany koa anaraka ny Antsy Cyprien-zay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Nanoho ny fihetsiketsehana ny mpianatra mpitsabo na ireo interna teto Andrenivohitra androany. Nanao dia be ampilaminana ny kasay azo ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teny Amboda izy ireo, saingy toy ny mahazatra ny revidrevitra indray ny bomba mandatsy Dranomaso nataon'ny mpitandro ny filaminana teny Anosy. Santatrahany aina no mitatitra ny Antsy Cyprien-zay. Mila vonjy ny fahasalamana, pamelona izahay fa tsy mpamono, hoy ny ikany ireto mpiasa sy mpianatra mpitsabo interna ireto raha nanao fihetsiketsehana androany teny Anosy. Mitaky fanatsarana izy ireo amin'ny lafiny fotodrafitrasa eny amin'ny hopitaly sy ny fampitaovana. Takina ihany koa ny fampiakarakarama sy ny fampidirana ho mpiasam-panjakana na ny recrutement. Herisetra sy ratra no setrin'izany fangatana izany Omaly ka mihitatra eny amin'ireo CHU, CHRR, CSP2 manerana ny Madagasikara izay andraikitan'izy ireo ny service zero na ny fitsahara ny asany interna rehetra. Enjery anao miditra any amin'ny urgence na fandriana aza tsy ampy eny ambony seza le olona no apatoriana dia izay indray aveo no paly le olona hoe tsy miraharaha anazy zay sady tsy ampy no fitaovana koa tsy ampy inona ary no ataonay eo. Dia izay tsy hoe hiady ho antenanay koa fa hiady ho amin'ny vahoaka koa izay jerena trano joala be ry amin'ny maternité ry miditra ao anao voalavongota be ny hitanao ahoana anazakanay azy zany. Tsy haiko coveuse moa zany efa tsy haiko hoe mba fampiasa aty ve ireny fa ohatrany hoe efa potipotina fitaovana kely sy sady antitra be le fitaovana no tsy ampy tsy hitanay izay atao hoe hiady ho amin'ny vahoaka izay. Ary eto izay dia misaotra an'ireo mpitandro filaminana mahasamy mamono anay mpitsabo. Isoranay satria mampiakatra ny amponay tolona ny zavatra ataony zareo ary tsy anaiky hatramin'ny farany izay ny hoakiny izay service zero zay dia hosahirana ireo dokotera efa tena am-perinasa sy ireo titulaire amin'ny fandraisana marary ary mety hosahirana koa ireo mpitondra marary any amin'ny hopitaly. Misy BDB ireo fangatahan'ireo BDB no afaka avaly eo no eo zany. Nametraka izay service zero satria efa ela loatra izay tsy noenona tao anatin'izay fotoan'izay. Kanefa raha misy apahany mivaly ireo dia miverina ihany koa ny fiasana amin'ny apahany zany. Tsapanay fa marary koa ny vahoaka malagasy tsy afaka avelanay irery
fa zay hijeryn'ny vahoaka ihany koa izahay fa nefany a mila mba jerevana aloha izahay koa alohan'ny afahanay mijerana ireo vahoaka malagasy ireo raha ohatra ka mivaly 100 isan-jato a ireo fangatahana ireo a dia verina 100 isan-jato koa ny fiasana raha mivaly amin'ny ampahany izy a dia mbola miverina amin'ny ampahany ny fiasana raha ohatra ka tena tsy mivaly le izy a dia mbola mitoy ny service zero. Ny fampitoana, ny fampitantana, nanao blouse fotsy niala teo amin'ny hôpitaly Achera ireo mpianatra mpitsabo androany. Iazo ny ministera ny fahasalamana eny Amboda mba haneho ny marary azy ireo. Tao anatin'ny hirahira sy filaminana trany no nanaovana ny dia namakivaky any Anosy. Toy ny omaly, voasakany mpitandro filaminana teo amin'ny rond-point hiazo ny tunnel Amboda ireto mpianatra mpitsabo. Nisy ny fampiresahana teo amin'ny rotonta nangataka ny hoaterina sy hoavela ho eny amin'ny ministera ireo mpianatra fa tsy nanaiky ny mpitandro ny filaminana. Raikitra ny fitondrahana bomba mandatsa dranomaso. Tsy niala lavitra nefa ireo mpianatra na dia nisy ary ny fanaparitahana. Nisy tamin'izy ireo no naratra. Firna namanay. Valarial. Tsy manino fa karakarainen namanay. Karakarainen namanay fa tsy manino. Valarial io. Tonga nanatevin-darana azy ireo teny Anosy ny mpanankato sy influenceur ary ireo tanora Gen Z maro. Nandroso mpanelanelan ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana ny mpanankanto-podo. Samy te ampandrosan'ny firenena daholo isika. Fotoana fohy mangatahany ndraiky tanora rehetrarehetra reto isan'andro tao mifampizizitra ety any manao vitsili. Tsy vitsili tokoa mangatahany fa mangataka fotoana toerana izay toerana manan-tantara eto amin'ny firenena entina fanehoana hevitra. Tsy olona daly ianarana vahoaka. Miantso ny fiainam-pieritrerana izany. Miantso ny
fitiavan-tandrazana any aminareo ary miantso ny fitiavanareo ny zanakareo satria napetraka ao ray aman-dreny ianao fa tsy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny rotonta nanapa-kevitra ny iverina eny amin'ny hopitaly Ashera ireo mpianatra mpitsabo andamina ny paikady manaraka amin'ny fanohizana ny tolona tonga dia natoerana ny ministry ny fahasalamana teo aloha mba hifampiresaka amin'ireo mpianatra niezaka nandamina tamin'ny fanazavana sy ny fampanantenana izy toy ny fanao mahazatra saingy tsy nanaiky ireo mpianatra fa vaholana eo no eo sy azo tsapahitana no angatahiny ireo noho izany mbola mitohy rapitso ny tolona hoy izy ireo hatrany ao anatin'izay fitakiana samy avizay olona misy 720 no niakatra fampanoavana teny Anosy androany ka isan'izany ireo mpianatra voasambotra ny fahatelo ny volana oktobra lasa teo misa enina izy ireo no nahazo fahafahana vonjomaika ka ny 1 novambra ho avy izao no miakatra fitsarana olona misy 5 hafa no nahiditra mponja vonjomaika eny tsy hafa izay voalaza fa misy resaka fandrobana no vesatra isany ampangana azy ireo anatin'izay ireo olona 7 ambiny eo ambany fanaramaso ny fitsarana amin'izao fotoan'izao hitantsika miandalana ny fivoaran'izay raha zay fa ho fanohanana ny atolona fitakian'ny génération Z amin'izao fotoan'izao njoro tamin'ity androan'ity mouvement citoyen pour le changement de Madagascar na ny MCC Mada tanora avy amin'ny fikambanana samihafa no mivondrona ao anatin'ity vovonan'ity mahita ny MCC Mada fa latsaka ankaterena ny firenena amin'izao fotoan'izao ka antony nanambarana ny hery hitakiana ny fanovana eto amin'ny firenena efa teny an-kianja ny fikambanana ka mbola milaza no eny an-kianja hatrany ratsy tratra ny tanjona amin'izao fotoan'izao ka bain-loano mitatitra ny fanadidiny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny tsy fahombiazan'ny fitondrana rajoel fanjakan'ny kolokolo fahantrana sy ny sisa dia tsy afaka angina sy hitazam-potsin'ireo tanora zokiny izay efa tsy ao anatin'ny salantaona génération Z fa manana anjara briky lehibe amin'ny fanavotana ny firenena androany nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny amin'ny fijoroany ny MCC Mada na ny mouvement citoyen pour le changement de Madagascar izay ivondronan'ireo tanora avy amin'ny fikambanana sy ankolafy-kely samihafa izay mahatsapa fa latsaka ankaterena ny firenena ity vondrona ity izay najoro hanamafisana ny tolona ataony génération Z io groupe io dia vondronana karazana olona maro misy ao mpianatra misy mpiasa misy présidentna fikambanana misy ex-présidentna fikambanana izay nijoro teny amin'ny anjerimanontolo tao amin'ny tany amsehatra ny ambany tanàna mijoro io fikambanana io ankehitriny manohana ny hetsika izay karakarain'ireo zandry zanaka izay ataontsika eo anatin'ny génération Z ary eto dia miantso ny rehetra mba hanatevin-daharana ny atolona izay misy mba hirosoana makany amin'ny filamina ny firenena aingana dia aingana satria io tolona io dia rahantsika manana na iza samy victime amin'izany tsy fetezana eto amin'ny firenena izany isika ny zavatra tenenina farany angamba dia ny hoe tolona iraha manana io tsy tokony hanavanana izaniza fa tokony hitambarantsika zay resy lahatra ary mahita fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'ny 12 septambra teo ka hatramin'izao efa teny an-kianja niara-ny tolona tamin'ny vahoaka malagasy izy ireo ary tsy hijanona raha tsy tratra ny tanjona dia ny fialany Andry Rajoelina sy ny fitondrana izay namotika ny firenena raha ny fanazavana tsy vaholana intsony ny fifampiresahana amin'ny Andry Rajoelina izany hoy ny teo anivony MCC Mada antony tsy nandefasany ity farany solon-tena teny iavoloha androany ity efa teny an-kianja ary ny antoforonina an'izao dia zavatra teny an-kianja ny famorony rehetra fa dia teny an-kianja foana zay manomboko zao dia makahirantsika rehetrarehetra ny isa hatreto ny Facebook no tena ifandraisana fa marobe zay fa mbola ezaka ame an'izay statistika zay misy eo aminay zay fa eny an-kianja no mety ifankahitana angamba raha ohatra ka miara-tsy milavilefiny tsika rehetrarehetra ny mahakasika an'izay fampivoriny zay tsy tompony andraikitra amin'izany izahay satria mety marina fa manana an'izany stratégie zany izy fa nenay dia ny fahitana fa misy tsy mety ny eto amin'ny tany sy ny firenena indrindraindrindra fa vohitsakitsaka ny zo fototra maolona ny tanora malagasy na ny olo-pirenena mihitsy azy arak'izany
mitoy ny tolona ary ho avy anatevin-darana izany ho amin'ny raha pitso ny mouvement citoyen pour le changement de Madagascar. Navita dingan-dava ny tolom-bahoaka amin'izao fotoan'izao raha ny zava-nisy tao anatin'izay 420 andray no jerena maro ny fandresena azo ny vahoaka malagasy. Eo anatrian'izay lany andro amin'ny famonoana afo fa tsy izay asony firenena Iany Rajoelina izay vao maika andetika ny firenena ao anaty fahantranatrany. Onona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Mangotraka ny raharam-pirenena fa ny baolina kitra ihany koa mitoy hatrany ny lalao an'ny ekipa-pirenena malagasy. Raha ataoko sary amin'izay baolina kitra izay ity toe-java-misy eto amin'ny firenena ity, alaina ohatra ny kilioba iray dia tonga amin'ilay fiteny hoe kivy ny mpanazatra, fa leo ihany koa ny mpanohana sy ny mpakafy. Fa resena mifanesy na lalao ofisialy fa hatramin'ny fanazarantena ihany koa resy hatrany ity kilioba volomboasary. Nampiakapeo ny mpankafy fa mila fanovana goavana raha tiana ny azo vokatra fa tsy lasa intsony ity. Vola matapitrisana ny vidianana mpilalao fa ny eo ihany eo fa resena hatrany. Imbetsaka ilay mpanazatra no nanovany formation fa izay hono no hitany falesoka. Natao ny 4-3-3, natao ny 5-3-2 fa resy hatrany. Ny mpanazatra moa andanina izay tsy maika izay tsy fahaizany sy tsy fahafehezan'ny ekipa izay fa mahita ialana bala hatrany. Kisitra ny kilioba amin'ny filaharana voakan'ny FIFA izay rafitra maneran-tany momba ny baolina kitra fa lazay ny mpanazatra fa ny FIFA indray ny diso fa tsy mijery tsara ny endri-dalao sy ny fahaiza-manao ny ekipa tariny. Dia nitombo ny monomonina sy ny menomenona avy amin'ireo mpankafy baolina kitra fa sady tsy manaiky ny tsy fahaizany, tsy mifona amin'ny fahadisoana ity mpanazatra. Eo anatrehan'izany, fomba hitan'ny mpanazatra ampanginana ny mpankafy baolina kitra, noroahany avokoa ireo mpilalao rehetra nandrafitra ny ekipa. Notaperiny ny fifanarahana fa iantso-mpilalao vaovao mihitsy hono izy andrafitra ny ekipa. Ny fanindran-dalana tamin'izay nanakarama olona iorakoraka sy ioby azy ity mpanazatra ity ilazana fa mbola misy mila azy mitazona azy eo amin'ny kluba ary nampin'ilay mpanazatra ny aminy hoe ny staff no olana fa tsy niasa aingana tsy naharaka ny afanganam-pandehany sy ny fomba fiasany. Mazava nefa ny andreo mpankafy na mbola ry Messi sy Ronaldo aza no antsoina ilalao amin'ny kluba io fa resena trano no azo satria tsy ny mpilalao loatra no olana fa ilay fahaiza manao ny mpanazatra sy ny taktika everany fa mety mihitsy ilay mpanazatra mihitsy no olana. Ny lalao anefa tsy maintsy hatrehana na eo aza ny krizy ka niroso tamin'ny fampifondronana ny mpilalao lazaina fa vaovao ilay mpanazatra. Tsy ny mpilalao rehetra nefa no nantsoina fa ireo vodilaharana ihany aloha. Dia vao maika kivy ireo mpankafy baolina kitra fa mbola ireo mpilalao noroahana sy ny akamakama ihany no mbola naverina nantsoina. Kotsy aleo tsondroahana hoy ny rehetra, fotoana very, sinema no betsaka. Fa ny mahagaga ny mpankafy baolina kitra eo anatrehan'izany rehetra izany dia ny hoe fa inona loatra ny mampifikitra ity mpanazatra ity amin'ny toeran'io. Efa hita fa tsy mahomby, efa hita fa resy lava, manala baraka amin'ireo kluba maneran-tany fa mbola mifikitra amin'ny toerany ihany na efa 4 taona aza ny teo. Efa voko ny posy raha ny karama sy ireo tombontsoa maro azo avy amin'ny maha-mpanazatra ankoatra ny kolikoly ambadika amin'ny fampidirana olona ao anatin'ny kluba sy ny sisa. Fa dia tsy mbola manala olona ihany ilay mpanazatra asa raha oviana vao feno ny posy, raha oviana vao voky hoy ireo mpankafy baolina kitra. Ny toeran'ny mpanazatra nefa maro ny fantatra fa mahay sy mahafehy azy fa ilay amperinasa no manao izay fomba rehetra hijanonana eo amin'ny toerany na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Ny hafaran'ity kluba ity hiala ihany ny mpanazatra fa asa iandry fahafahambaraka maneran-tany ve hoe tamin'ireo lalao folony tanterahana fa resena avokoa no hita ary tamin'isa mavesatra avokoa 10 ohatra ny ambany indrindra. Iandro hosaziany FIFA sy ny CAF ve sa atsapa-tena fa olo-tokana ilay mpanazatra no olana mahatonga ny fikatsoan'ny kluba. Ho avy izany fa dia ny tsy mbola tonga amin'izany dia ny tsy tara loatra tsy aleo ve manaja tena fa tsy miandro roahana. Tsy voasambana eny nisy mpanazatra nametra-pelany hoy ireo mpankafy baolina kitra. Dia ajany eo no momba izay kisary izay ary sanatria tsy milaza fa kilalao ny fiainam-pirenena na dia misy manao azo kilalao ihany aza indraindray. Mazava ny zava-misy eto amintsika efa nahazo fandresena maro ilay tolom-bahoaka. Na tonga ny governemanta izay nitarian'ny prime ministre nateza indrindra teo amin'ny toerany tao anatin'izay 7 taona mahery izay. Efa mbiakaiky ihany koa ny fandresena ary efa mahatsiaro faharesena Iany Rajoelina sy ireo olombitso manodidina azy. Matosaka isan'andro manao fandarana manokana ho famonoana afo. Efa nahazo fandresena ilay tolom-bahoaka satria mihena isa-tsegondra sy minitra ireo olona miakanjo sy manao kravaty volomboasary ka miamianjanja tsikelikely eo ilay filoha. Ireo ny heverina ho namana, ao ny tsy mahasamy-teny, ao ny efa nipitsika. Ary na Iany Rajoelina aza mamerimberina fa efa état d'urgence isika izao.
ametra-pialana ny tena ny afaka eritona raha mbola misy ny délestage fa ho an'ny vahoaka ilay fialany mihitsy no urgence araky ny mivotra iny akanja efa nahazo fandresena ilay tolom-bahoaka satria tsy ny fitiavana sy ny finiavana intsony no anoanan'ireo manodidina azy na sivily na miaramila hatramin'ny olom-pirenena tsotra fa resabola sy tombontso faraparany sisa ao ny tambazana vola mba higrevy eny amin'ny arabe ary asaina miteny sy milanja sora-baventy hoe leo grevy sy mila fitoniana nefa izy ireo azy migrevy sy manohitohina ny fifamoivoizana ao ireo folo alin-dah tsy manaiky andravany hetsi-bahoaka mitakiny zony izay fototra ka tambazana indemnité suprime isan'andro mba entina anambatambazana azy efa nahazo fandresena ilay tolom-bahoaka satria azo antoka zato isan-jato fa tsy omby eo ambojatovo ny vahoaka fa horakotra hatreny amin'ny 13 mai ka io anaovana hery famoretana anosiosena ny lalàna sy ny zo ary ny demokrasia io amin'ny fampiasana ireo hery famoretana efa nahazo fandresena ilay tolom-bahoaka ary efa mbiakaiky ilay fandresena goavana satria ahitana hetsika mpilaminana manerana ny nosy tanterahan'ireo tanora vahoaka malagasy tsy voavidy vola efa nahazo fandresena ilay tolom-bahoaka fa tsy mbola tojo amin'ilay fandresena andrandraina Madagasikara miarina vahoaka malagasy manarina ary miaraka manorina amina mpitondra malagasy mizaka ny zopirenena malagasy tia tanindrazana ka hitondra fampandrosoana azo tsapain-tanana anatin'ny fohy antonony sy lavitrezaka ny vahoaka malagasy izay efa tsy voarebireby amin'ny fisehosehoana sy fiobebona fa minonafo amin'ny fanadiovan-tena sy faniliana andraikitra fa mila olona tompona andraikitra fantatry ny rehetra fa zavatra tsy natao tao anatin'izay fitaona izay efa tsy ho atao ary tsy ho vita anatina telo taona fa fandrebirebena no betsaka matoan-datsoratra ny sampana fampalalamba avao zay fana eo aza ny fandrahona natao amin'ireo mpianatra izay mitaky fanovana manoloana ny tsy fahombiazany fitondrany Iandry Rajoelina amin'izao fotoana izao amin'ny tanany mitaonany Ponina Mahajanga ny eo firaisakina amin'ny vahoaka malagasy eny amin'ny kianjany 9 Martsa Zaridain Kaila ihany koa ny mpianatra any an-toerana Rampitso araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity andro anty Christian Andriamieri Mahajanga tsy ampihemotra ny tolona izay atao ho ireo mpianatra ny universiteny Mahajanga ny fandrahona natao azy ireo raha mbola manoho ny tolona izy ireo mampafantatra ireto mpianatra ireto fa tsy hitazam-potsiny izy ireo raha sanatria ka misy mampihatra amin'ny naman'izy ireo izay fandrahonana izay misy ireo manao menace amin'ny mpianatra malongany zao fanozana tologna zao eto mampitandriny sahady zahay tompoko zahay tsy andefitra raha toa ka misy lasibatra ny namanay na singam-bolo raiky aza voa dia zahay tsy haneky iray tsy mivaky ny mpianatra na eo aza ny fanakiviana isan-karazany izay atao amin'izy ireo ao anatin'izao tolona izao marary ho izy ireo ny université manerana ny nosy noho ny fampahantranany malagasy ka samy miaina ao anatin'izay ny tanora rehetra sy ireo mpianatra eto amin'ny université ny Mahajanga na eo aza ny elanelam-pananana misy amin'ireo ray aman-dreny mampiana-janaka ety amin'ny anjerimanontolo milaza ihany koa ny olo akagny fa mizarazara zay mpianatra amin'ny kapisamondrika eto Mahajanga zay tompoko tsy mizarazara ary miray hina zahay satria magnameloko tanteraka ny fitondram-panjakana satria namonina manay tsy haneky zahay satria ny mpitona zay mpamon'olo mova mbola apetraka amin'ny plasiny eny amin'ny Zaridain Kaila kianjany 9 Marsa ho an'ny mahery fo izay tia tanirazana no ifamtonan'izy ireo amin'ny vahoaka ny Mahajanga Rampitso alakamisy ho mariky ny firaisan-kina hitakina ny fiovana ho an'ny tsaratsara kokoa noho izao ampiaina ny mpitondra amintsika izao dia vonina miray hina foana zay mpianatra isika trano aiza no ifamtonanareo ampon'ny Mahajanga Rampitso ya ny toerana zay ifamtonan'ny voakany Mahajanga Rampitso dia mangataka anareo mba tonga eny amin'ny Zaridain Kaila mba anehoantsika ny firaisan-kinantsika anehoantsika ny tena zavatra mahararetsika jiaby satria maro ny zavatra mahararetsika regny amin'ny toerana misitsika regny fa nefa tsy masahy miteny mijoro atsika fa eo ny toerana zay hanehoantsika zany firaisan-kinantsika zany aza manimba zavatr'ologno ary hajao ny lamigny zay misy fa atsika manao tologno ampilaminana hanehoantsika firaisan-kinantsika tompoko fanehoan-kevitra ampilaminana no ataon'izy ireo Rampitso io ka tsy tokony ho hisy fampiasan-kery sy fanielengelenana ny fampiasana lalana raha samy mirona ho an'izay ny rehetra toy n'izay fitakin'ny mpianatra ompitsabo manerana ny Madagasikara zay hatrany fa ny zava-misy tany Toamasina nanapa-kevitry ny tsy asy ireo mpianatra mpitsabo rehetra manerana nosy nanomboka androany taorian'ny servisy minimum izay nanairana ny fanjakana amin'izao fotoana izao manoloana ny herisetra izay nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny filohan'ny mpianatra mpitsabo teto Andrenivohitra Omaly mitaky fifonana ara-pomba malagasy amina vandozy izy ireo laza ny tsy
andefa tsy nandefa solitena ny aona tamin'ny filoha ihany koa reto mpianatra ho mpitsabo any an-toeranreto erinora zafimanana koltoa masina. Voalohany indrindra niditra tamin'ny service minimum izahay manerana Madagasikara tamin'ny herinandro lasa izay ho fanehoanay fa kely dia kely ny tamin-karamanay interne raha ohariny amin'ny asa izay ataonay sanatria kory mampitaha ny asa izay ataonay amin'ny karamanay izahay satria ny aina tsy vavidim-bola fa raha ny maha olona kosa satria olombelona daholo izay rehetrarehetra reo dia tena mijaly ny interne manerana ny Madagasikara. Ilay tambo-karama izay taoko hoe tany amin'ny taona efa tsy fantatra intsony mbola hiainana hatramin'izao fotoana izao nefa miakatra ny vidin-javatra rehetrarehetra izay ireo rehefa mianatra be dia be ny zavatra antofanay hatramin'ny zel ampiasainay antofanay ny rehetrarehetra ny masika ny rehetrarehetra aiza no isian'ilay tambo-karama kely raha izay vola kely izay no andeha hiainanay. Ao ihany koa ny fanomanana boky izay tena dingana lehibe izay miandry anay amarana anay fianaranay etỳ izany rehetrarehetra zany tompoko dia manosika anay hitaky an'izay ary tsy voandroany io efa nataondreo zokinay ireo efa ela izany fitakiana izany fa tsy nisy ny aino zay ny marina tokoa ary aza zay dia tena marina tsy nisy ny aino aza mandainga ianareo mpitondra fandagana fa tsisy ny aino anay ianareo na iza teo raha matahorany betsaka nandrin'izay fotoana izay ka izao no teniko amin'ny mafilohany interne manerana Madagasikara aoka izay reny raha matahora iverina vahoaka nareo isika vahoaka mandalo ny toerana mety 20 taona nareo ao fa mandalo ny toerana ny tanjona anay dia anovana izay rafitra tsy mety izay satria mahatsapa izay fa tsy mety tena tsy mety izany rafitra izany ka aoka izay ny raha matahora fa izahay eto dia vonona ijoro mandrakariva omaly nefany hitantsika fa nisy namanay interne ao Antananarivo izay filohany interne ao Antananarivo izy izay noratraina mpitandro filaminana averiko noratraina mpitandro filaminana voalohany indrindra mitaky izahay fifonana amin'ny fomba malagasy tokony ataony mpitandro filaminana ary tsy maintsy ataony mpitandro filaminana izay teniko izay satria inona ny antony sanatria manome baiko anareo manamboninahitra fa olona manana ny mahizy azy tahaka anareo ihany koa inona latsanareo raha iny ny taky ny rariny izy fa inona valinareo azy ny nantony mahatonga anay eto ihany koa dia hiditra amin'ny antsoina hoe service zéro ny interne rehetra manerana Madagasikara tompoko dia tsy asa satria miseho loatra ilay tsy fanajananay hatramin'izay ka hatramin'izao lay fanambaninanay hatramin'izay ka hatramin'izao izahay tompoko dia tsy asa ka izay service zéro zay dia miatra amin'ny interne rehetra faculté de médecine ny Antananarivo faculté de médecine ny Tamatavy faculté de médecine ny Majunga faculté de médecine ny Toliara faculté de médecine ny Diego Majunga Fianaratsoa miatra amin'ny rehetrarehetra izay zavatra izay izahay reto no antoko ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy androany sy rapitso ka izany indrindra no angatanay avy aminareo tohana mba ampio izahay satria ho an'ny taranaka ho an'ny malagasy rehetra ity ataonay ity amin'ny rariny sy ny hitsiny izao zavatra atao rehetrarehetra izao no atsaonay anehoanay famirahina izay ka raha misy interne manonony ny anarany interne any hoe izahay dia manaiky fampirarahana mety efa ahitsika vahoaka malagasy mba tsy tenenako azy eto manaiky fampirarahana amin'ny fomba rehetra izay anaovana fampirarahana ka tsy hatateraka n'izany fitakiana izy sy tolona ataonay izany dia tsy avy amin'ny anarany Union des internes de Madagascar izay tompoko amin'ny mafiloha no tenenako an'izay izahay rehefa anaiky fifanekena dia tsy atao huis-clos ny fanekena izay tianay atao tsy misy secret tsony eto fa zavatra iankina ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy rehetra no atao eto aoka izay ny fampijaliana ny vahoaka malagasy satria ireo zavatra rehetrarehetra ny tanisako ireo dia misy fiantraikany amintsika vahoaka malagasy tsy zarizary ny fitaovana eny amin'ny hôpitalim-panjakana izay anaovanay fampiarana nohony izany mijaly ny vahoaka malagasy lasa mitombo ny vola miala posy satria ohatra tsy nisy assuré rehetra no manana fitaovana mitovy misy zavatra be dia be izay tsy hitovizany sy assuré rehetrarehetra ary anisan'izay tsy mitovy amina misy sasany tsy mitovy ny faripahaizana ananana ny amin'ny resaka pratika ka any lasa manao ezaka manokana izahay reto mandeha manao fanakalozana mifindra toerana mihitsy indrindra moa maka ny Antananarivo anaovana fampiarana fameno amin'izay tokony mbola tsy ampy anananay izay ndroso tamin'ny fitokonana fanairana ihany koa ireo mpianatra ho mpitsabo sy mpitsabo-panampy tao Fianaratsoa androany fitakiana azo fototra sy fanatsarana ny tontolon'ny asa izay mariky ny fiombonana amin'ireo namany izy ireo manerana ny Madagasikara aingo Rakotondriana kolo Fianaratsoa
nitaky ny zony ary miray feo amin'ireo namany sy manameloka ny erisetra atao amin'ireo mpitsabo sy mpitsabo-panampy izay mitaky ny zovototra ihany koa ireo mpianatra ho mpitsabo sy mpitsabo-panampy eto fianaran-tsoa. Ny alohanay ny erisetra atao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny interna rehetra izay mitaky ny zovototra tokony ho azon'izy ireo eto amin'ity firenena ity. Mangataka ny ministera izay hiditra eo amin'ny fitondrana mba hijery akaiky ary aingana dia aingana ireto fandratahana ireto izay tena hita fa manan-danja tokoa ho amin'ny fitsabonan'ny malagasy. Fa misy ihany koa ireo fitakiana izay nataon'izy ireo satria dia matsiaro ho natao anjorobala ihany koa izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany izay tsapa fa mafy tokoa. Reto zahay interna fianaratsoa niadatra vanitaona sy fitotaona tato faculté de médecine tanaty vanitaona zay efa leo fijanginana mahiditra atao médecine efa fianarana fiaretatorona ataonay ity fa malagasy nefa enjato ariary isan'andro ny anjaranay enjato maraina enjato arivo roanjato sy arivo zany leo anay leo fa hanasoa mivoaka malagasy nefa zany mba valeur-menana asanay dia mangataka anay mba reverifiena indrepandea ny texte rehetra hatrany alohany ho an'ny karamanay ho any indemnité de stage ho an'ny recrutement dia mangataka koa anay mba verina sakafo fa ho antsika rehetra ho malagasy rehetra ny aretanay taty na sakafo maraina na sakafo atany na sakafo ariva tsy misy aminay dia ireo anareo mba mitaky ho malagasy rehetra ho antaranaky ny gasy rehetra ho antaranakay dia hafatra kely ho any gendarme sy miaramila ho any zanakareo so mivatinareo ny tokony anay anay no mitsabo andreny dia kafiokany ary anay fa tsy hisy tsabo antaranakareo vanitaona ny anaranay nefa somaro anay mivoaka very dia mba mangataka anay ho amin'ny médecine na ho amin'ny paramède mba sina recrutement fa miaramila firy gendarme firy nefa médecin hitsabo voaka malagasy mpitsabo-panampy hitsabo voaka malagasy tsy raraka ny fidirana koa dia mba mangataka anay recrutement apokola karama koa apokola manaraka an'izay. Tsara nefa ny manamarika fa efa ny sady moa ny fandrahonana sy ny ramatahora izay niantra tamin'ny sasany tamin'izy ireto tamin'izao fitokonana fanairana izay mitanterahana anio izao. Any fianaratsoa izay hatrany mbola mitoy ihany koa ny fitakian'ireo mpianatra eo anivon'ny ENS fianaratsoa ho fiaraha-miombona amin'ireo ENS manerana nosy raha tsy voavala ny fitakian'izy ireo amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny andraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana tsy misy fanavahana araka ny faneho-kevitra. Aingorakotondriana kolo fianaratsoa no mitatra ny antsiprian'izay. Mitoy ny tolona ary tsy farana raha tsy mivaly ireo fangatan'ny mpianatra avy eo anivon'ny ENS izay efa nisy fampanantenana nataon'ny minisitra teo aloha amin'ny amahanany olan'izy ireo. Nisy ny fangatana izay nataonay mpianatra ny ENS rehetra manerana ny nosy ka ireto avy izany fandraisana ho mpiasa mpanjakana ireo mpianatra rehetra nivoaka na nahavita fiofanana teto amin'ny ENS na recrutement systématique zany. Raisina avokoa ireo mpianatra fa tsy misy fanavakovana parcours na domaine. Takianay ihany koa ny fanafoanana ni contractuel ko ni la peine sy ny mapenna ny ENS irery ihany no mampiofana olona ho mpampianatra ho any nouveau 3 eto zay dia manao fanambarana manoloana ny fampanantenana nataonao ramatoa ministra teo aloha. Takianay mba sy atao ambavy fosiny izany fa atao asa vetrany izany hoe takianay ny fanatanterahana sy misy atakanjo ireo fampanantenana no menao ireo fa raha tsy misy fiovana zavatra mivoaka ho an'ny mpianatry ny ENS dia ho amafisinay faran'izay haingana ny proof reo fampanantenana nataonay ireo dia hanamafy ny tolona mafimafy kokoa izahay. Nisy moa ny hetsika izay nataony ireto mpianatra ireto manodidina ny faritry ny université na ny ony izany fitakiana izany. Ny mpitandro ny filaminana kosa ankilany tsy tazana nidina teny an-toerana hatreto mbola mpilaminana hatrany ny fitakian'izy ireo tsy janona nefa izao hetsika izao raha tsy tratra ny tanjona. Avy any fianaratsoa sika dia hiazo anantsira be vetivety tsy mampiova ny hetsika ny tanora génération Z sy ireo erivelona rehetra ho vakina karatra ny fanapahan-kevitra rehetra noraisy ny Andry Rajoelina hatreto mitontolona hoy izy ireo araka ny fanambarana iombonana androany ary eny amin'ny kianjan'ny demokrasia ny fotoana rampitso andrindrina rendria miarsokolo antsirabe. Nanao fanambarana iombonana androany alarobia fa 9 oktobra 2024 ireo tanora avy amin'ny GNZ eto amin'ny renivohitry ny fatrivakina karatra niaraka tamin'ireo erivelona rehetra andia toerana. Fanambarana mahakasika ny fitohizan-tolona rapitsolaka misy fa 9 oktobra 2024 amin'ny ray ora tolakandro eo amin'ny kianjan'ny demokrasia eto Antsirabe. Antso sy fanambarana ny GNZ
miaraka amin'ny erivelona rehetra misy eto Antsilabe sy ny Vakinankaratra. Izahay dia miantso anareo ny fikambanana mpiasa-panjakana rehetra sy ny orinasa tsy miankina iray feo aminay anao fitakiana faobe. Ny tanora sy ny mpianatra rehetra na panjakana na privé indrindra ny vahoaka an'Antsilabe sy Vakinankaratra hiaraka hiaro ny tombontsoa iombona. Ny mpanao politika sy ny olom-boafidy rehetra izay mitaky ny maro mba hahasoa ny vahoaka hiaraka aminay hitaky ireto manaraka ireto. Ny fanjavana ny androm-panjakana rehetra fanakana any Andriamatora Vatomanga tsy hijabaka ankolaka na mivatana amin'ny tolona atao amin'ny tanora. Ny anatsarana ny esetra atao amin'ny tanora sy ny vahoaka mitaky ny zofoditra. Ny amoahana ireo namanay izay voatazo noho ny fanehoan-kevitra manerana Madagasikara. Tsolona avy hatrany fampamadika tanindrazana izay milaza azy solotena mpitolona iona amin'ny Andriamatoa Anjy Rajoelina. Noho izany antsona ny vahoaka rehetra ho tonga eo amin'ny kianjan'ny demokrasia tsangam-bato amin'ilay ora tsy diso iena ny lahateny mikasika ny zava-misy marina eto amin'ny firenena rapitso. Masina ny tanindrazana ho an'ny tanindranaka ho an'ny Madagasikara tolona tsy maintsy mandresy. Araka izany dia mitora-pitsolaka misy fa 5 volana oktobra 2024 ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena ho an'ny eto amin'ny renivohitra ny Fatra Vakinankaratra. Nidina an-dalambe ihany koa ny vahoaka tao Toliara ny maraina teo nanoho ny hetsika fitakiana fanovandravitra sy fanomezan-danja ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao na maro azy ireo mpandray anjara lamina ny hetsika raha ny zavatra nisy tamin'ity androan'ity. Bonhomme Élisée Toliara. Mpandray anjara maro avy amin'ny hetsiky ny olom-pirenena mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina ny cellule de crise ary ireo solotena ny syndicat samihafa ahitana mpampianatra sy mpiasa ny fahasalamana no ny ray feo tamin'ny hetsika ampilamenina namakivaky ny tanàna ny Toliara ho any Androany. Ny ompana amin'ny fitakiana fanovana rafitra ho tombotsoa ny vahoaka malagasy manontolo sy fanatsanana ny fipetra iainan'ireo mpiasa-panjakana maneran'ny nosy ny hetsika tamin'ity anio ity. Fa efa fampiresaka amin'ireo namana mitolona eto amin'ny faritany eny izay dia mitovy fitakina fandavana ny rafitra misy amin'izao fotoana izao dia ny État unitaire handehanana makany amin'ny faritra ny Zakatena Topilasy Tompivavy. Manoloana izay zavatra izay rehefa miova ny rafitra dia miala miaraka amin'izay ny tompony andraikitra izay mbola mipetraka amin'ny rafitra misy amin'izao manomboka ny filohan'ny Rajoelina ka hatrany amin'ny sefokontany Topilasy Tompivavy. Izany natao mba ahafahantsika mametraka ny rafitra vaovao, ahafahantsika mametraka ny fampandrosoana avy any fotony ka tsy misy matiatika intsony eto Madagasikara amin'ny faritra rehetrarehetra Topilasy Tompivavy. Nanapa-kevitra ny syndicat ny mpiasa-panjakana maro eto tampon-tanàna Toliara ny hanatevin-daharana amin'ny tolona manomboka androany ho endriky ny firaisan-kinina manoloana ny fahaisaranana iainan'izy ireo. Ny voalohany ny fanaovana tsinontsina ny mpiasa-panjakana tao anatin'ny taona maro. Ny faharoa ny tsy fisiny fampisondrotan-karama tao anatin'ny taona maro na dia tsy mitsahatra miakatra sy midangana raha ny vidim-piainana. Manaraka izany ny fitsabatsabahan'ny mpanao politika ao amin'ny asa-panjakana izay mifanohitra tanteraka amin'ny sata amin'ny fey ny mpiasa-panjakana. Manaraka izany tsy ekenay ny sata vaovao ny jirama izay efa nampitaraina mpiasa ny jirama satria rehefa ny jirama no misy olana dia ny vahoaka manontolo miaina ao anatin'ny olana zay koa takinay ny amerenana ny sata teo aloha ary etony izahay dia manentana ny mpiasa ny jirama tsy akanavaka ho tonga anatefina ny tolona zay rahantsika manao. Ankoatry ny sehatry ny fanabeazana marary ihany koa ny sehatry ny fahasalamana hoy ny firaisan-kinana ny syndicat androany. Ao ihany koa eo amin'ny mpiasan'ny fahasalamana izay misy ny personnel administratif izay efa nitolona tamin'ny 2022 ny taxe d'indemnité 248 000 ariary ary efa validé tany amin'ny fompo
ary ihany koa efa nazakatavina tany amin'ny mefa ary nambaran'andrema to ministre fa ampidirany conseil de gouvernement tamin'ny 2022 nefa tsy mbola azo mandrakandroany tsy ekenay aratakinay ny amoana an'izany faranjay aingana tsy mijanona ny tolona raha tsy azonay ny zavatra takinay manaraka zany ao amin'ny sateyany misy ny atao hoe ECD ireo olona reo dia efa niasa tao anatin'ny 5 taona nefa tsy mbola rekrite mandrakandroany ary tsy vitany tsy rekrite fanoroana no bitana maika tsy asa ko takinay na marananireo iasa ary ny rekritenandreo amin'ny faran'izay aingana nanamafy ireo mpandray anjara fa mbola hitoisy mafy ny tolona raha tsy miala amin'ny toerany andrajoeliny na izany azy lamina tanteraka ny hetsika ho any toliary androany mifandraiky amin'izay fitakina ny toliary zay nanao fanambarana ihany koa ireo mpanabe sy mpampianatra eo anivon'ny fianakaviambeny fari-piadidia mpampianarina tsy moandrefana ny maraina teo isan'ny songadina tamin'izany ireo fitakina samihafa mahakasika ireo teboka maharary azy ireo laza ny ampiatony fianarana izy ireo manomboka izao ary miantso fivorimbe raha mpitso andao raha tsika ny antsiprian'izay fanambarana ny fianakaviamben'ny mpampianatra sy ny mpanabe ato mifaritra tsy mandrefana dia manao izao fanambarana manaraka izao miara-miombona amin'ny vahoaka malagasy mitolona ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ankapobeny manohana ary manamafy mireo fitakiana miraisan'ny mpampianatra rehetra manerana nosy toy ny fampisondrotana ny karama sy fanaraka amin'ny vitim-piainana fandraisana avy hatrany ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra framma sy mireo mivoaka tamin'ny préfet sy ENS fampidirana ho raikitra ireo mpampianatra fehezy ny fifanarana arakasa fanendrena ministra ny fanabeazam-pirenena olona avy amin'ny fianakaviamben'ny fanabeazam-pirenena fanomezana ilay indemnité de logement izay efa nolanian'ny solombavam-bahoaka tamin'ny loi de finance 2023 famoahana ireo vacation tsy mbola voaloha araka izany nanapa-kevitra izahay fa hampianto ny fampianarana sy miasa rehetra mahakasika ny fampianarana mba ho tombotsy any rehetra dia entanina isika mpampianatra sy mpanabe rehetra mba hanohy ny fitakiana ka ho tonga hamonjy ny fivoriam-be mialaka misy 6 octobre 2025 amin'ny 7 ora tsy diso manoloana ny Brown Drainda tsy mandrefana ny fianakaviamben'ny fampianarana ato amin'ny Drainda tsy mandrefana dia zay ihany koa no entsika amin'ny sendvedve teo anaty tokafoy aza misaraka aminay ary Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, nanana. Ariary dia efa mahazo Gucci la galette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, nanana.
zato ariary dia efa mahazo goûty lagalette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Goûty, manolatra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Zato ariary dia efa mahazo goûty lagalette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Anokafantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Amin'ny toetra any ihany koa ny atolona ho an'ireo mpianatra any Antsiranana amin'izao fotoana izao. Tsy nitaza-potsiny ireo ray aman-dreny fa nitsangana ihany koa hanohana ny hetsika tamin'ny alalany fananganana komity manokana tamin'ity androany sy tany eo Bezara kolo Antsiranana. Nahatsiaro velozo tanteraka amin'ny maha-olona tsy manana fahefana ny ho hevitra malalaka ireo mpianatra hoy ny fanazavana. Ka ny herisetra indray no navaly ny mpitandro filaminana. Ny cosma Y sakana zany zay mitany andehany hoe anehoana hevitra. Rehefa zay amizay sakana tonga dia fampiresaka tamin'ny lehibe-ndreo miaramila reo. Rehefa zay mifampiresaka iny to dia mibarazendreo le lalanay. Rehefa mibarazendreo lalanay dia nataondreo tify-danitra le zavatra. Rehefa nataondreo le tify-danitra to dia natosika andreo zay. Rehefa natosika amizay nisy toraka tany dia naratra zay namany anankiray présidentny mpianatra koa anazy. Rehefa avy teo amizay reo amizay to dia nahitana raha to dia za miaraka mon généraly to dia mivangondreo amizay za to dia mivangondreo tevaka dia nikapondreo iny ranobasy iny tetina raha dia en plus amizay mbola nidarondreo amizay koa namanay. Herisetra zany misy aty adeko amizao aty ny mpitandro filaminana zany tsy miaraka vahoaka fa manao pression amin'ny vahoaka mihitsy. Ary eto zay dia manao antsoavo ho anitsika vahoaka malagasy efa tsy raro zavatra mahazo anay zao. Zay mitaka ampilaminana ve amoaka anapoana basy. Le namane nindesin'ilay mpitandro filaminana hoe hagnano négociation. Nindesiny hiataka zay le namane. Fa kosa raha avy tany amin'ny toerana falavidavitra zay tany daroana reto chef reto dia maratra izy amizao. Zegny zegny le fitaregnanay eto. Ke na karakory zava-misy tolonay tsy maintsy zisika amin'ny farany mialy amin'ny rarojoely sy ny forongony. Mazava zay. Eto za mivolagna amintsika vahoaka malagasy mitsangana ary mijoroa hitaka ny zo maha-olombelogno atsika fa tsapa fa very ny zo maha-olombelogno atsika zegny eto a Madagasikara. Mbola nanamafy ihany koa izy ireo nandefa afatra entitra ho an'Andriamatofoloha hoe na impirimpiry iova ny gouvernementa tsy hijanona ny tolona raha tsy miala ianao. Dia eto mandeha amin'ny filoham-pirenena Andrajoelina tsy hijanona ty tolona ty. Zao fa vokatra ny agression atao amin'ireo miaramila reo amin'ny mpianatra université zay misy eto amin'ny tantanana Diogo. Ka asehonay eto mahay miamafy ty tolona. Aleonay maty ato zay iaigna amin'ny zavatra tsy possible zao. Manoloana ny zavamisy nitsangana androany koa ny KMT komite mpandrindra ny tolona izay mijoro anampy ary hiaraka hitsangana amin'ireo tanora amin'ny tolona atao. Tsy avelantsika hiady irery ireo zanakatsika ireo. Antsika jiaby samy tompona andraikitra amin'ny hoaviny zanakatsika. Raoka isika ray aman-dreny samy tonga saina. Fa avy amin'ny tsy fandraisana andraikitra nataontsika sy ny firaisana tsy kombakomba mpitondra
no natonga zo toejavatra izao ka ny taranaka no mibaby tsy fidiny ny vokadratsiny sy ny famonoana mba mitaraina izy bala no atao setriny sy valiny koa miangavy izahay sy manatena miantso mikaika atsika jiaby mba hiara hitsangana am'izao tolona izao tsy miverindala ny tolona io raha tsy miala eo amin'ny toerany Rajoely amin'ny raha mahazo ndraiky raha mandalo amintsika eto ny zanakatsika atsika tsy niany mijaly ndre rano ndre jiro efa tsisy raha pare atsika za mety akadalain'olo tsy niany atsika nakadalain'olo fa atsika mitsangana aza miamby ny eky akadalaigna agnatin'ny 5 taogno ny raha tsy vitany tsisy le raha vitany izy miala amin'ny fitondragna anareo jiaby miaraka aminazy miala efatra no naratra tamin'ny fifandonana 3 mpianatra ary iray avy amin'ny mpitandro filaminana atreto mbola miandry fanambarana ofisialy ny amin'ny mety ho toy ny rapitso saingy manoloana ny toedrara sy ny fiatsiketreana mitranga manomboka miseho ny fisalisalana momba ny ampitso ho rary ny ve andresy sataotra no ifeny ny hoavy miroso amin'ny fitokonana faobe ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy nanomboka tamin'ity androanyity araka ny fanambarana izay nataon'ny sendika rehetra teo anivon'ny ministerany maraina teo mikatona avokoa araka izany ny birao rehetra manerana ny nosy mandritra ny fotoana tsy voafehitra Daniela Minorso. Manomboka androany mihidy avokoa ny birao rehetra eo anivon'ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy manerana ny nosy raha tsy mijanona ny fampiasa-kery sy fampiasana fitaovam-piadiana tao amin'ireo tanora sy ireo vahoaka teo an'io hevitra eo amin'ny kianjan'ny demokrasia fa ihany koa raha tsy mivaly ny fitakiana makasika ireo olana maro lafy sedrainy ireo mpiasa eo anivon'ny ministerany tontolo iainana ho ny sendika rehetra eo anivon'ity ministera ity raha nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Noho izany rehetra izany dia mitaky zahay ny fanasoniavana tsy misy atakandro ny didim-panjakana mahakasika ny SGAP na ny statut général des agents publics fanonerana ireo karama tsy niakatra antaonany maro ny fanajana ny sehatry ny asa misy anay ka tsy hijabajabahan'ireo mpanao politika sy ireo olona tsy manana traikefa amin'izany ny fampitomboana ny isan'ny mpiasa eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny fandraisana tsy misy fepetra ireo ECD ny ELD sy ny EMO ho mpiasa-mpanjakana raikitra. Manohana ny fanapa-kevitra andraisiny teo anivon'ny SSM fa ihany koa ny tolona ataon'ny tanora Gen Z sy ireo mpiaradia amin'ireo mpikambana anatin'ny sendika rehetra eo anivon'ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny fanambarana trany. Na eo aza ny fitakiana samihafa amin'izao fotoana izao atobaky Andry Rajoelina lany amin'ny hery famoretana mpampijaly vahoaka hatrany ny vola rehetra ho ny sendikalista androany mbola tsy lahara-pamena ihany ny mpitsabo sy ny mpianatra ary ny mpampianatra na efa izany aza ny antony mahatezitra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tojiny aina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Ny zavatra tsy nentina nataon'ny Andry Rajoelina niteraka fahatezeram-bahoaka taminy ihany no mbola averiny amin'izao toetra raha-pirenena izao ny fanaovana tantely hava-drakotra ny fandaninany volam-panjakana lanilaniany amin'ny asa famoretam-bahoaka ny vola tokony alefa any amin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpianatra ary ny mpampianatra borofo mitohaka amin'ny tenda fa tsy loha laharana aminy ny famahana ny olan'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fampianarana izay manao fitakiana fa aleony manohana ireo mpitambasy hiaro azy amin'ny sezany. Mampametra-panontaniana ny fomba fiasan'ny Andry Rajoelina hoy ny fanazavana nentin'ny sendikalista fa ny hery famoretana sy ny mpamono vahoaka indray no omena prime sy totofana vola fa ny mpitsabo vahoaka atao fairano raha mitaky ny zony. Taiza hoaiza ny misy an'izany hoe ilarana ilay fanomezana prime tapitapy koa dia ilarana atao filarana mihitsiny fangareny aloha amina forme fotsiny fangareny tsy
vita any anatina hoe manaraka ny alefa makany amin'ny taratasy fandraisam-bola fa midika ho anay reny zany satria matahotra ny fanjakana amin'ilay hoe so mivadika ny mpitandro filaminana tsy maintsy nanao an'ireny izy hoe maninona no tsy manaraka ny fepetra faritany lalàna ny famoana azy vola avy aiza ary fa maninona zareo rery ihany efa hita fa mampikaiky an'ny olona hoe mamono ny vahoaka manao maneho hevitra reny dia mbola renireny atao anaty ao le contexte misy mihitsy zany any mahatonga ny olona am'izao manakina an'le izy misy vola be azo atao prime ihany ve tsy aleo mena ny tena mila izany hoy ny fanazavana ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpitondra diny hoe tafiditra ao anatin'ny LFI ve ny vola zaraina sy atobaka amin'ny tafika ireo fa inona ny antony hoe ny mpitandro ny filaminana no natao prime ministre ary natao lohalarina ireo ministra telo mpitandro ny filaminana voatendry voalohany izay olona efa tao ihany no naverina teo hanendry olona hanamafy ny fanenjehana vahoaka maneho ny heviny sy amoretana ireo mitaky ny zony ve maninona tsy nalefa any amin'ny fahasalamana sy ny fampianarana izay mitaraina ka antony mampitokona azy ireo ny vola fa inina alefany amin'ny mpitandro ny filaminana mbola mahazo indemnité prime ve ireo miady amin'ny dahalo sa ireo miaro ny sezan'ny mpanao politika ny fitondrana eto Antananarivo ihany no vokisana ary fa maninona ireo sasany toa ny mpandrarahany fonja no tsy mahazo vola tokony hamahana ny olana atoraka sy lanina any amin'ny famoretam-bahoaka ho iatrany ny fanazavana tena zava-doza amin'izao zany dia hoe ilay vita tamin'ny mbola mpanjakana mihitsy ny ve zany no tsy misy fedrarahana fa dia avoakavoaka fotsiny vola zarazaraina fotsiny reny ilay tonga fitenena ohatra mizara voanjo nefa sarotra ny nonay ateo amin'ny ivondrana syndikaly hoe vola ny posiny mpitondra reny fa ho anay vola mpanjakana reny dia tokony manaraka ny fenitra dia izao zany manamafy an'ilay tolona ataony rehetra amin'izao fotoan'izao hoe tena tsy manana n'le fahaiza manao ao anatin'ny fitantanana ntsony ny firenena ny mpitondra amin'izao fotoan'izao fa lasa manao lohamboty fotsiny nitondrany an'le izy nefa makany amin'ilay fahampitehana tanteraka zany ao anatin'ny famoretam-bahoaka tanteraka amin'ny mpitandro ny filaminana androany raha tsy laza ny afa-tsy tany amin'ny faritra isan'izany ny tao an-tsiranana ny filohampirenena ny lehibe faratapon'ny Folalinda izay mahery fietsika amin'ny sivily ireo izay tsy mampitsahatra ny herisetra kanefa milaza fa miantso ny vahoaka mba ifampiresaka amin'ny eniavoloa izay mifanipaka amin'ny lazain'ny vava ny arahan'ny miaramila eo ambany fahefany izay mamon'olona fa manana olana herinaratra tsy rano no fototra ny fitakiana ataondreo tanoratra amin'izao saingy tsy tafiditra tamin'ireo mpikambana telo ao anatin'ny gouvernement tanotendrena voalohany ministra tompon'andraikitra maneho zany fa fiarovana seza no mamaiky hatrany any Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao tsy mipetraka ny lahara-pamena hony filoha-hevitry ny APM na ny antoko politika madio tamin'ity andro an'ity tsara soarvelo mirarakompanatrany fampanantenana Tony Andry Rajoelina ny amin'ny famahana ny olany herinaratra sy ny olandrano ankoatra ireo ny olazaina tsy tanteraka hatramin'izao androany indray ny laza ny tena nandritra ny fiaraha-midinika teny Avoloha fa metra-pialana fakahiritoana raha mbola miaina ao anaty krizy ny herinaratra ny vahoaka malagasy mampametra-pantaniny ho ny filoha-hevitry ny antoko APM eo anatrihan'ity olana ity ny toe-java-misy maninona no tsy fanendrena tompon'andraikitra isana izany no nahamaika ny Andry Rajoelina omaly raha tena manana finiavana anarina izany marina ny tenany fa sao dia mba efa tokony roso amin'ilay karazana démission amin'izay rehefa tsy tanteraka ilay promesse rehetra efa natao fa tsy mbola miditra lala manao promesse ary mahavariana ihany hoe mandeha mitsiditsidika toerana famokarana angovo ny atoandro dia ny hariva mandeha mifanendrena na ilay olona andeha hiandraikitra an'ilay angovo raha tsy tendrena hitantsika amin'izany zany fa karazana promesse en l'air sy fausse promesse foana ny zavatra mandeha hoe mitady vahaolana izy raha zany ny andraikitra an'izany ao anatin'ny 90 andro sa 90 andro izy teo raha tsy diso tsy priorité ny sosialim-bahoaka tamin'izareo tsy priorité zany jiro sy rano zany ary mbola tsy priorité le izy androany satria sady tsy nitendrena ny olona hiandraikitra an'izany ao anatin'ny foezaka tsy nitendrena ny olona afaka manarina an'izany ao anatin'ny foezaka sy ny lavitrezaka fa ny olona mbola nampimbavantsika bebe kokoa indray no namaika ny nanendry azy azo hita raha fananila raha-pamiaina sy ny mamaika ny Andry Rajoelina ny fanendrena prime ministre sy gouvernemanta omaly iny raha ny faneho-kevitra hatrany tsy ny maharary ny vahoaka fa ny tombontsoany irery ihany hita taratra tao anatin'ny fanapa-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana tao nandritran'izay krizy folofolo andro teo izay ny priorité dia tsy ny zany fa ny fahefany
move le amany le tena olana takin'ny olona mba ovahana sa ve le sécurisation de pouvoir foana io fisécurisena le pouvoir distafa fa ohatra io foana no lasa nampanao maladresse an'le fitondram-panjakana rehefa mandray fanapahakevitra hitantsika amin'ny resaka fanehoan-kevitra maro samihafa koa zao tatoato fa lasa mirona makany amina fifonana le izy hoe fifonana mamela elo ka teny diso kabary tsy zany anie le olana eto e fa olana tsy fahaizana mitantana olana tsy fahaizana mametraka an'le priorité misy ny korotana satria nisy ny fitakina dia lasa le filaminam-bahoaka indray ny atao motifa entina manao fanendrena fa tsy hoe inona ny tena antony na tonga an'izay fitakina izay azo fototra no takiny vahoaka malagasy saingina maika ny andrazoenina no nanendry tompon'andraikitra iadidiny filaminana sy fiarovana anamafisina ny hery famiretana raha ny fianeho-kevitra hatrany ireo olona ireo izay zy vaovao itsony eto amin'ny fitantanana ny firenena miandra araka izany olany herinaratra fa tsy mbola lahara-pahamehana raha izay zava-misy izay raha ny faneho-kevitra hatrany ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa mifandraika amin'ny fomba fitantanana ny firenena izay hatrany mifanohitra amin'ny teny ambarany Andrajoelina hatrany ny zavatra ataony eny an-kianja manoloana ny krizy mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny mpanao politika androany mila fanovana ny rafitra sy ny fitantanana ny firenena ka ny fialany Andrajoelina ny voalohany ao anatin'izay Riana Fitiavana no mitatitra ny Antsipriana. Ny tsy fahitany fitondrana Rajoelina vahaolana maharitra manoloana ny olana mianjady amin'ny vahoaka no antony mahatonga izao krizy mitranga eto amin'ny firenena izao. Hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika tsy araky ny fampanantenana lazainy any Rajoelina no tanterahiny milaza ny anova ny fitantanana tsy mety ny mpitondra saingy ny eo ihany no miverina toy ny fanendrena mpikambana eo anivo ny gouvernemanta. Miantso fifampihasana ny fanjakana nefa manao action mifanohatra amin'izay koa inona le action mifanohatra sady mitoy ny famahetana eny an-kianja no fananganana an'le hafitra vaovaon'le exécutif zany roso kokoa amin'izao fiatombohan'le fananganana azy zao any amin'ny fametrahana any amin'izay hoe mety amahetana an'le tolom-bahoaka zany tokony avela le olona any hevitra malalaka zay fotsiny ngeny no takiny mpitolona amin'izao e famelana an-kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo zay natsangana ho atao fanehoan-kevitra tamin'ny 2009 fa magagana izy fa maninona no akatony. Efa tsy vahaolana intsony ny fifampiresahana vozin'ny fitondrana ankehitriny hoy hatrany ny fanehoan-kevitra voaray mila manova rafitra sy fanarenana ifotony isika ka ny fialany any Rajoelina no takiny ny vahoaka. Hafimpanjakana misy anazy mihitsy no tsy mamela an'le fitondrana misy hijanona eo tsony. Tonga teo amin'ny fitondrana nge ny fitondrana TGV tamin'ny 2019 nakaty amin'ny 2025 zao ny hatsy foana ny fitantanana ny firenena ny fahantrana milalina foana ka ny andrasan'ny olona amin'ny fitondrana zany dia mazava be fialan'Andriamatoa Rajoelina fa sur le fond ny tena andrasana dia ny famahana ny tikarizy miveriberina aty dia izay no mitonga any amin'le hoe fanovana rafitra ifotony. Natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandron'ny filaminana ka tsy ekena ny fampiasan-kery sy herisetra atao amin'ny mpitolona mitaky ny zoniny. Efa leo ihany koa ny vahoaka ka tsy mahatoky intsony ny fitondrana volomboasary izay namotika ny firenena hoy hatrany ny fanazavana. Ao anatin'izay fanehoan-kevitra samihafa mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena izay fandeha miantsaina sy fialana bala ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Seny omaly ahoany mpanao politika. Ny filohan'ny Seny izay nilaza fa miombana tanteraka amin'ny fitakiana ataon'ny génération Z amin'izao fotoana izao ary mandrisika ny fihaonana an-databatra boribory ihany koa ivoahana amin'ny toetra ara-pirenena ankehitriny. Mpanao politika ankilany izay namafy fa ny kianja ny 13 Mey ho ilain'ny vahoaka hitondrany ny fanehoan-keviny ankehitriny. Miombona tanteraka amin'ny fitakiana zo fototra ataon'ny GZ Madagasikara amin'izao fotoana ny tenako ny filohan'ny Seny omaly. Maninona no izao vao andrenesam-peo? Fikaelana bala io sy anehoana fotsiny fa tsy meloka izy ireo manoloana ny zava-misy rehetra ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika androany. Ny olona rehetra mahalala fa ny Seny no anisan'ny nampidi-kizo ity firenena ity ary tsy ekena ny fandeha miantsaina tahaka izao. Fa fanontaniana mipetraka dia ny hoe
fa nanina izy hatramin'izay fantany hoe mety ny ataon'ny tanora tena natsapan'izany izy ny zavatra azo tsika lazaina aloha zany zao dia zao hoe nahafantatra izany fa diso tsy diso fotsiny fa meloka satria zavatra tena zava-doza eto amin'ny firenena no nodinitsy ny tenena ankehitriny izy androany izy miantso manoana ary milaza fa hoe zao tehiteny izy hoe tsy meloka izy zany eo anatrehany rehetrarehetra tsy adala ny olona nahafantatra hoe nisenia dia ratsy mangaiky anankiray tena napidikizo an'ity firenena ity izany tsy niteny izy tsy efa nanambara hoe tsy mety zao zavatra zao ary rariny raha mifanehoan-kevitra mandeha dia ny hoe nareo ihany natonga n'izao zavatra zao raha miteny izy resaka lalam-pandroenana ekeny lalam-pandroena marina fa hoe eo ny lalam-pandroenana fa ny zavatra misy ankehitriny dia tsy grevy araky ny ilazana azy fa resaka tolona révolution misy zavatra efa tena aloha tsy azo ekena tsony eo dia arodana dia manangana vaovao fandemetsaina daholony hoe hopotikitsika rehefa aveo dia roviana indray no anarina senanany dia tsy mety ary tsy azo ekena ny fandemetsaina ataony filohan'ny senita mikasika ny fangatahana fialany Andry Rajoelina nilaza indray ny teniny fa tokony irosona ny fifampiresahana andatabatra boribory fa nahoana amin'izao korotana izao vao miantso fifampidiniana andatabatra boribory ny seni ka nefa hatramin'izay tsy namaly ny antso nataony rehetra ny irosona amin'ny fifampiresahana izy ireo tsy ny latabatra boribory intsony no ilain'ny vahoaka fa ny arebe ny vahaleovan-tena raha ny fanazavana trany ny resaka latabatra boribory dia ohatrany mialatsiny avy ohatrany hoe mampime tamin'ny mbola androny lamina ndao ataoko hoe anandrony lamina tamin'ny andro mbola hoe tsy niakatra ny tosidrahan'ny besiny maro tsy ny vahoaka malagasy le ataoko hoe besiny maro niantso latabatra boribory ny rehetra izany tsy niantso latabatra andao mba iresaka zany ny fanaon'ny olona manam-panahy sy ny olona ampy fatra-pahalalana namaly ve izy nisy namaly ve hatrany amin'ny faratapony na ny filoham-pirenena na ny premier ministre na ny ministre zay nangatahany na ny CNI vao voalaza teo dia tsy nisy namaly ankehitriny izy mitady latabatra boribory miteny ny ZNZ zao hoe latabatra boribory dia eo amin'ny 13 mai anjaran'ny vahoaka indray zany zao no miteny hoe tsy latabatra boribory tsy ny lainy tsy lahara-pahamehana ny fividianana aloha olona izay voalaza fa ho tanterahina ny faraka ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao ho iatrany ny nambarany ny filoha CNI izay nilaza ihany koa fa emotra ny fanokafana ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ny candidat sénateur izay no amafisina fa tsy mbola tonga hatramin'izao ny tedi-bola hikarakarana ny fividianana tsy manaja ny lalam-panorenana ity fanjakana ity ka tsy mahagaga raha izao no toetra raha eto amin'ny firenena raha ny fanazavana trany matoky ve isika fa iaino ka hanova famindry Andry Rajoelina amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao ho ny teo anivo ny hetsika vonjeo i Gasikara nametra-panontaniana fandraisana andraikitra no takiana amin'izao fotoana fa tsy fampandriana drisa sy fampanantenana toy ny mahazatra ny Andry Rajoelina andao raha antsika ny antsiprian'izay ny tsy famaliny mpitondra fanjakana ny etahitam-bahoaka ny firongatry ny kolikoly ny tsy fanaran-dalàna sy ny maro hafa no mahatonga ny malagasy hangataka ny fialan'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana efa imbetsaka rehefa maro ireo antsoavo natao hamahana ny olana saingy tsy nisy valiny izany tao anatiny taona maro impirifiry ny siany fangatahana na fitakiana na fampatsahivana avy amin'ireo ray aman-dreny isan-tsokajiny ny zay jerena ny fanatsarana kokoa ny fiarahamonina malagasy fa inona ny valiny impirifiry ireo anatin'ny fiarahamonim-pirenena mitsikera mitondra vahaolana ahatsaratsara koa ampametimety kokoa ny fiaraha-mientana ny gasy samy gasy ahatsarana ny fiarahamonina inona ny valiny impirimpiry no nainontsika hoe fikikihan'ireo tanora mpianatra mpandraraha ny anatsarana ny tontolo ny fandrarahana sy anatsarana ny tontolo misy ny izy ireo inona ny valiny ary impiry ny voaka malagasy menimenina mikikika amin'ny fisian'ny kolikoly ny fahapotehan'ny fiarahamonina fahapotehan'ny farimpiainan'ny vahoaka noho ny kolikoly sy ny ampimamba inona ny valiny mbola manana fitokisana na tsara ny farimpiainan'ny malagasy ve Andry Rajoelina matoky ve isika fa iaino ka hanova afamindra indray Andry Rajoelina fandraisana ndraikitra araka izany no takiana amin'izao fotoana fa tsy fampandriana drisa sy fampanantenana tahaka ny mahazatra tsy sanatria eto ka ho tonga amin'ilay fomba fiteny na hoe oabolana any amin'ny tapatapina atsinanana misy anay ny teny hoe lehilahy misafo atsinanany rano izy
atsanana hoe anavaly zay na izy tsy mahalala na faharoa adininy ny fisian'lay zavatra any amin'ny faleton'ny rano ary fahatelo na izy adala ka tsy sanatria ladiny lela eto andeha ilaza fa hoe adala tsika voaka malagasy afaka miatrika sy afaka miaina am'izao zava-misy zao fa mitaky ny fandraisana andraikitra voapirofo ankehitriny fa tsy nandray andraikitra ireo tompony andraikitra mahefa ka mahatonga ny tanora hitsangana hitaky ny fanovana rafitra sy fametram-pialany ny Andry Rajoelina. Fandraisana andraikitra mamany olana ara-tsosialy ny mponina, isan'izany ny rano, ny jiro, ny filaminana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fahafahana maneho hevitra sy mitaky zo ankalalana sy ampilaminana. Hatrito aloha, resy lahatra ny malagasy ary miray feo mitaky izay fametram-pialany ny Andry Rajoelina izay. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Teratany Europiana miisa 3 avy amina ONG iray ahitana teratany frantsay 2 no voasambotry ny fitondrana miaramila tao Burkina Faso. Nampangana ho pitsikilo izy ireo noho ny filazana fananangona ny vaovao saripady mahakasika ny fitondrana miaramila ka mandevy zany any velany. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao fa mialohan'izay nandresy tamin'ny isa 2 no ray ny ekipa pirenena malagasy rehefa nifanandrina tamin'ny ekipa pirenena komoriana ao anatin'ny lalao fifanitsanana izorana makany amin'ny mondial ny taona 2024. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitondray ary veloma tokoka. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.